26 juin eto Ampitatafika dia mijanona ilay fety be fanao. Tsy misy mihitsy zany le podium noho ny antony le coronavirus. Anao fety mahazo tsinjy, anao tonga dia tsy manao. Satria ny fetin'ny Ampitatafika maimaimpona foana hatramin'izay, tsy misy vola miditra mihitsy. Ary ny fandaniana dia manodidina eo amin'ny 12 millions d'ariary hatramin'ny 17 millions d'ariary eo isan-taona ny fandaniana amin'io fety io, izay tsy andraisana vola mihitsy. Dia ao koa moa ny fahasahiranana ara-bola, dia tsy misy zany ny fety amin'ity. Fa ny sosialy no misy. Ireo olona atao hoe sahirana 30 isaky ny fokotany, izay moa ny fanao hatramin'izay 13, dia ireo zany nisy fanampiana ho an'ireo olona ireo. Ny fangatahana tolo-tanana ho an'ny mpiara-miombona antoka amin'ny commune hatramin'izay dia tsy nahajanona. Satria miankina amin'ilay vola azo ao, raha ohatra ka betsaka ilay vola mihoatra amin'ireo fanampianan'ireo olona 30 amin'ny fokotany 13 ireo, dia nisy koa mifampanantenana le hoe ny afaka baka amin'ny meilleure baka dia omena 1 million d'ariary, dia ny faharoa omena 700 000 ariary. Dia raha manome fahafana zany le tolo-tananao dia iroso amin'izay. Izay ny amin'ity zany no atao hoe eto amin'ny commune Ampitatafika. Izay no hidina izaran'le 30 isaky ny fokotany, fa tsy le olona ny manantona aty, fa izay no hetsika hidina eny. Izy ity moa ny mahasamihafa ny atao hoe ny firopanatanteraka sahala amin'ny commune na le hoe collectivité territoriale décentralisée. Soavaly miantobilina manko ny commune amin'ny resaka karama-piasa. Ny tena maika dia maika aloha zao dia ny karama-piasa. Izay aloha anisan'ny mahamaika satria raha ho an'ny commune Ampitatafika ny volana jiona isaky ny 20 ny volana moa fandoavana karama. Ity volana ity zany zao no manahirana, fa ny volana rehetra tany aloha efa voaloha daholo. Amin'ny sabotsy ny tokony andoavana karama, izany hoe androany aloha zany zay dia efa andoha. Dia ny ray apaha-efany zany mety tsy amin'ny herinandro iny vao voaloha fa tsy maharaka ilay vola. Izay ny tena olana amin'izao. Ny olana ihany koa dia le bara sy ilay fangerena kalamanjana sy ilay WC public, mahitsy be amin'ny teny azy satria dia tena maimbo ilay tanàna. Ateraka le bara satria rehefa misotro tsy maintsy mamoaka, dia betsaka le bara no tsy manaja n'ilay fidiana na midimy. Fa misy zany raha miresaka tsika ny eny tany mena kely, eny akaiky amin'ny bassin, dia misy ohatran'ny foiboiboina fa mahafantatra olon-dehibe. Dia lasa tsy maintsy miakatra ny ivao zany ny commune amin'ilay fandraisana fanapahan-kevitra sy ny fepetra, satria move tena mahafantatra n'ilay olon-dehibe izy. Dia raha mahafantatra n'ilay olon-dehibe zany dia afaka misokatra foana ve? Ka iza moa tsy mahafantatra ny filohan'ny repoblika malagasy rehetra, fa rehefa hoe apetraka ilay lalàna dia tokony arahana. Fa ny tena olana dia mifandraika amin'ilay hoe feny pipi ilay tanàna, ary tena fitarainana mihitsy satria any amin'ny contribution mihitsy zany no tokony misy fiaraha-miasa akaiky, na le toerana hivarotana toka fotsiny fa tsy fisotroana, fa sady lasa fisotroana ny fivarotana, dia sahirana be ilay mponina manodidina. Dia nanentin'ivon'ny commune ary vao ny fanenjehana tamin'ny herinandro amin'ny 12 ora atoandro, dia misy manaro-po ato ambadiky ny commune ny fanenjehana fa tsy tratra. Izay zany tena hoe hitako olana ngezabe raha eto amin'ny commune Ampitatafika, na mandeha raha amin'ny maitany reny zao amin'ny lalana any anatin'ny fokotany any, tsy mahita maloto mihitsy tsika. Izahay moa zany nandeha tany tsy mahita maloto mihitsy, fa dia ny fofona aloha dia enjana. Rehefa mandeha tongotra tena enjana ilay fofona. Ny tena olana zany sady angatahana vahaolana ihany koa ao amin'ny fitondram-panjakana, izay koa moa efa mitady vahaolana. Dia ny resaka hoe ampitomboana ny resaka WC public aloha raha izay. Dia ny faharoa le lalàna n'ilay resaka fitsirihana ny resaka voaria mihitsy, hoe tena mba mangataka ny fanampin'ny fanjakana zay fa anao be midiny zay amina fotoana tsy ho ela aorianan'ny fety mazava ho azy,
amin'ny resaka tena le fanariana maloto an-dalambe io satria zany le trano zany rehefa miorona amin'le izy illicite dia be da be ny trano tsy misy WC zany eto. Ao anatin'ny programme nasan'ny commune miaraka amin'ny ONG GRET zay andrareo frantsay ao anatin'le hoe projet Alizota. Teo alohan'ny GRET ny ONG GRET tao anatin'le hoe projet Miasa. Dia izao ty resaka lavapiringy teo anatin'ny projet Alizota zay tena manao ratsorana dia hoe misy fanorenana WC azo alotsy kelikely amin'ny vidiny tena mirary, ary misy koa fangalana ny maloto ao anatin'ny WC amin'ny vidiny tena mirary. Afaka manao an'izany ny ety amin'ny commune Ampitatafika amin'izao efa misy efa tena misy mihitsiny dia izay nisy ilaina an'le fanentanana an'le olona izay fa tena miaraka tanteraka ry commune anankitelo no iarahan'ny ONG GRET miara-miasa eto amin'ny faritra Analamanga dia ny commune Ampitatafika tafiditra ao anatin'izay telo zay. Ny atao hoe mitovy amin'ny olona rehetra ihany tsy dia manana stratégie manokana zay fa ny serasera ataon'ny commune miaraka amin'ny gendarmerie ngamany no mety hoe tombony kokoa eto amin'ny commune Ampitatafika. Azo lazaina fa anankiray moa le tratra iny zany tetsy amody ao fotsy. Ny olana mankony tsy voasakana mihitsy le olona andeha amin'izay ataony amin'ny fitadiavana dia mety tany amina commune hafa tany izy naka an'le izy ka contact dia tonga aty amin'ny commune Ampitatafika le izy. Ny fiaraha-miasa amin'ny CSP2 ny gendarmerie ny commune azo lazaina fa mirindra tsara tsy dia misy olana mihitsy fa reny olona reny koa matetika le olona matahotra dia mitsoaka ary menatra eo anivon'ny fiarahamonina dia hoe raha sanatria fantatry ny olona hoe atao amin'ny tokantrano izao misy dia manjary hiatakatahan'ny fiarahamonina ary hoan'ny fiarahamonina mihitsy ny ara-tsy hipetraka eo fa mikasika an'iny olona iny afaka ataontsika hoe adiny ray latsaka tao aorianana enonana iny dia efa nalain'ny ambulance iny olona iny dia efa tsabonany amin'ny hôpitaly efa niala teto amin'ny commune Ampitatafika zay. Izahay ato amin'ny commune nandrindra nameny toerana fa ny fidy sy ny poste no manatanteraka fizarana ny lelavola. Ny olona sitraka teto Ampitatafika amin'le tosika fameno dia amin'ny totaly 2,7 2,7 dia ny fomba fandaovana an'le tosika fameno dia mizara roa. Ny poste monnaie mizara lelavola fa ny am-vola mizara n'ireo olona zay nalaina ny numéro-na telefona. Ny fizarana n'izy io zany nanomboka omaly ka hatramin'ny talata ho avy zao. Izay marina etony isaorana mpiara-mombona antoka amin'ny commune fa izy na metrano hipetrahan'le poste satria poste nitondra ordinateur. Fa ny toerana nanaovana azy dia ry etamena be izay isaorana be ny tanàna sy mpiara-mombona antoka ihany koa fa nazo lalina avy amin'ny be ny tanàna nahafahana nampiasa ny etamena be io. Dia mpiara-mombona antoka indray name trano kely ohatran'ny sale zay ametrahana an'le ordinateur amin'ny poste sy hizarana an'le vola.